atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raiky atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Fiarabagna sy firarentsooatra no atolotranay atsika jiaby izay magnaraka hatrany ity onjapeo radio Faniry Maria ity, indrindra amin'izao atilogna masigny izay mampiditra antsika amin'ny fankalazana ny fetin'ny Paka izay ankalazantsika i Kristy nandresy ny fahafatesana izay ivony finoantsika. Amin'ity alakamisy masina ity dia mahatsiaro ny fanasan'ny tompo ny eglizy magnerantany. Oenontsika sy oraisintsika ampitiavana ary Kristy tenin'Andriamanitra. Amin'ity alakamisy masina ity, amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika sy ny fampianaran'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina ao voalohany. Boky Exode. Tamin'izany andro zany, izao nolazain'ny Tompo tamin'i Moïse sy Arona any amin'ny tany Egypta. Ity volana ity no aoka ho fiandoham-bolana ho anareo, dia ho voaloam-bolana amin'ny taona izany ho anareo. Ary mitenena amin'ny fiangonan'ny Israely rehetra ataovy hoe, amin'ny andro fahavalon'ity volana ity samia ianareo maka zanak'ondry ray avy isam-pianakaviana, zanak'ondry ray isan-tragno. Raha vitsy loatra ny ray tragno ka tsy malany zanak'ondry ray dia ikambanany amin'izay namany akaiky azy indrindra izany arakaraka ny isan'olona, fa araka izay tokony ho an'olona iray no anisanareo ny olona ihinagna an'io zanak'ondry io. Dia ho zanak'ondry tsy misy kilema sady lahy ary efa herintaona. Ny alainareo dia zanak'ondry na zanak'osy. Dia ho tananareo izy hatramin'ny andro fa 450 ny volana io vao samy hamono azy ny fiangonan'ny Israely rehetra amin'ilay ity takariva ity. Angalagna ny rany atentina amin'ny tolana roa sy ny tatombaravara ny trano inananareo azy ary hoanina amin'ny oalina ioany ny nofiny.
voatsatsika amin'ny afo no hinanana azy miaraka mofo tsy misy lalivay sy agnana mangidy. Ary toy izao no hinananareo azy: ny andilana voasikina, ny tongotra voaiskapa, ny tagnana mitantena, ny finanana azy atao faingana. Pakan'ny Tompo izany. Andalo amaky ny tany Egypta ao amin'io alina io, ka ny lahy matoa rehetra amin'ny tany Egypta hovonoiko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby, ary isy fitsaragna hoefaiko momba ny Andriamanitra Egypta rehetra, fa izao no Tompo ilay misy. Ny raha dia ho famantarana ny tsimbinana anareo eo amin'ny tragno misy anareo. Ho hitako ny raha dia ho lalovako fotsiny anareo, ka tsy hisy loza ahafaty anareo rehefa mely ny tany Egypta ao. Ataonareo tsy very tadidy zany andro zany, fa ankalazianareo amin'ny fety deragnan'ny Tompo, ankalazianareo amin'ny taranakareo mifandimby ho zavatra nalahatra aharitra mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Isaoratsika Andriamanitra, ilaisoatsika ny rany Kristy, ny kalisy isaoratsika Andriamanitra, no iraisantsika ainaminy. Ny kalisy isaoratsika Andriamanitra, ilaisoatsika ny rany Kristy, ny kalisy isaoratsika Andriamanitra, no iraisantsika ainaminy. Natokana nisy nanentsika azy, nilazaza hoe farafahoriny, fantaitra ho mankavaky hoe fantaiky avokoa ny olombelona. Inona navaky ny tomboko, maro dia maro misona dahony, raiky ny kalisy mpamonjena, azoko ny anarany tompotsika. Ny kalisy isaoratsika Andriamanitra, dia ilaisoatsika ny rany Kristy, ny kalisy isaoratsika Andriamanitra, no iraisantsika ainaminy. Efaiko ny voady zay nolazaiko, efaiko anatrehan'ny firenena, tsy zakany Tompo tokoa ane, ny hoe ahafatsy zay mino azy. Tompo satria mpanompo ao, satria mpanompo matokena ao, zanaka mpanompo vavina ao, ke indro migadraka sorina ao. Ny kalisy isaoratsika Andriamanitra, dia ilaisoatsika ny rany Kristy, ny kalisy isaoratsika Andriamanitra, no iraisantsika ainaminy. Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, izao no resiko tamin'ny Tompo sy nafindrako taminareo kosa. Tamin'ny aligny namadiana azy igny Jesoa, dia nandray mofo ka noho ny efa nisaotra izy, dia namaky azy izy nanao hoe: reso ary ano, fa vatako ity ho anareo. Manaova izao fahatsiarovanay. Toy izany koa noho ny efa nihinana dia hoy izy: kalisy fanekena vaovao amin'ny rako ity. Manaova izao fahatsiarovanay isaky ny misotro ianareo. Fa isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotro amin'ity kalisy ity ianareo, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorany Andriamanitra.
Ombatsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoa any izany evanjely masina nosoratany masin-dadroany voninahitra ho anao ry tompo. Talohan'ny fankalazagna ny Paka dia fantatry Jesoa fa tonga ny fotoana ialana amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray ka raha efa notiaviny tokoa ny azy izay amin'izao tontolo izao dia fara fitiavany no nataony taminy. Ary mbola teo amin'ny fisakafoanana hariva i Jodas Iskariota zanaky Simona moa efa nomeny demony hevitra hamadika azy. I Jesoa kosa nahalala fa efa napetraka ny ray eo an-tanany ny zavatra rehetra ary Andriamanitra no niaviany sady Andriamanitra koa no iverenany. Dia nitsangana teo am-pinanana izy, napetrany ny lambany, nalainy ny lambany famohana ka nisikinany. Rehefa izany nampidina rano tamin'ny tavy izy, dia nanomboka nanasa ny tongotra ny mpianany sy namoaka azy tamin'ny lamba nisikinany. Ary nagnatona ny Piera izy fa hoy Piera taminy, adre ianao ve tompoko no anasa ny tongotro? Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe, tsy fantatrao izao izay ataoko fa ho fantatrao aoriana. Fa hoy Piera taminy, sanatria tsy anasa ny tongotro na oviana ianao. Fa hoy Jesoa namaly azy, raha tsy ho sasako ianao dia tsy anana anjara amiko. Dia hoy Simona Piera taminy, tsy ny tongotro ihany ho ary tompoko fa ny tanako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesoa taminy, izay efanandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra fa efa madio avokoa ny tenany manontolo. Ary ianareo kosa dia madio nefa tsy anareo rehetra. Izy no nanao hoe tsy anareo rehetra no nadio dia satria fantany ilay hamadika azy. No ny efa voasasa ny tongotr'izy ireo dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray ka nanao taminy hoe, moa fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Ka raha izaho tompo sy mpampianatra aza manasa ny tongotrareo, ianareo samby anareo koa dia tsy maintsy ifanasa tongotra, satria nomeko fianarana ianareo mba anaovanareo toy ny nataoko taminareo. Izany ary ny teniny tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina hava malala, tamin'ny alahadiny sapakazo dia
miara-nankalaza ny fidiran'i Jesoa tao Jerosalema isika eo vezy aby. Io fidirany Jesoa tao Jerosalema io manambara koa fa miditra amin'ny fiainantsika Jesoa mpiarabelona amintsika, miara-dalana amintsika, fa indrindra amin'izao fanatanterahana ny sinode izao, sinode fahafito ary fijanonana fahefatra sika izay fampivondronana sy famitinana ireo fijanonana telo voalohany araky nefa nandritasika azy. Tsy afenina ihany koa fa miatrika fisapahana mafy sika raha mijery ny zava-misy manodidina atsika. Miorooro isika mahita ireo vaovao ady sy korontana, eo koa ny etraketraky ny zavaboary, ny firenena milamindamindra sy lazaina. Ao koa sapasika fa sy Andriamanitra lavitra tokoa ny Andriamanitsika, ary zay no ambaran'ilay nankalazaisika tamin'ny sapakazo miditra amin'ny fiainantsika Jesoa, ka noho izany Andriamanitra miara-miaina amintsika tokoa no Andriamanitsika, ka sy mamelantsika ho irery izy. Izany indrindra no banjintsika amin'izao atelona masina izao, ka atomboka sika amin'izao alakamisy masina izao. Ho an'ny reo afaka nanao izany moa dia nanomboka tamin'ny maraina, tamin'ny messe krismal, fa nasika efa notanterahisika taloha, mba ho afaka hiditra lalindalina koa isika ziaby amin'izao atelona masina izao, ka samy miparitaka amin'ny toerana maro isan-karazany ireo pretra sika, ka isorasika n'Andriamanitra. I Jesoa tokoa ry kristianina havana, lay famonjenantsika, izy afaka manova ny fiainantsika sy zarizary ho fiainana mendrika ny zanak'Andriamanitra. Jesoa miara-dalana sy mpiarabelona amintsika, miditra amin'ny fiainantsika no paka ho ansika. Ry kristianina havana, amin'izao alakamisy masina izao ary ankalazaisika dia maro ny tandindona na symbole na famantarana izay hitasika sy miseho hoentisika mivelona n'izany hoe Jesoa miditra amin'ny fiainantsika. Araky nefa naverimberisika matetika, raha mankalaza sika sy hoe mahasiaro fosiny, fa no ny asany fanahy masina dia tafiditra amin'ny fiainantsika ary dia hiainansika zay ankalazaisika zay. Ka noho izany sy sanatria manao teatra sika, fa araky ny fampianaran'i Jesoa androany izay naverin'ny masinday Paoly ao amin'ny vaky teny izay orenesika, nyrenesika teo mitenin'i Jesoa hoe ataovy izao ho fahaserovanay, ary zay no vao nisoita sika teo, sy hoe mahatsiaro fotsiny tsika fa entan'ny fanahy masina, ka faly mankalaza ka miditra ao anatin'izay ankalazaina zany. Sady masiaro ny fotoan-dehibe nionan'i Jesoa tampianany ary sika ry kristianina havana, izay andro melohany namantsihana an'i Jesoa. Androany zany no miaina ireo fiesika sy famantarana maro isan-karazany nienan'i Jesoa tamin'io andro alakamisy masina io, mialoha ny izoma masina zay lay atelona masina zay lehibe indrindra ho asika. Ohatra azosika ambara mivaingana ny fanontaniana mikasika ny hotely apetraka amin'izay mipitarika ny Eukaristia masina. Maninona isaky ny mankalaza ny Eukaristia amin'ny andavanandro sika dia efa voahomana ny hotely, nefa amin'ny andron'ny alakamisy masina kosa efa tafavory ny olona rehetra izay vao manamboatra ny hotely. Izany hoe iarahan'ny rehetra manatanteraka ny fanomanana ny hotely, sy kilalao izany na teatra na fiesika fosiny amin'izao, fa fanehoam-ponoana mba iombonasika tokoa, sady miditra amin'ny fiainansika Jesoa lay mpanavitra sy mpiarabelona amintsika. Anso sy hiraka ho ansika tokoa ary amin'izao fotoana sarotra diavisika izao, io fikarakarana ny hotely io. Eo amin'ny hotely no anolorasika ny fiainansika miaraka amin'ny Kristy. Eo i Kristy manova azy ho tolotra mendrika ny ray. Noho izany fiombonana amin'izany
de miova ho famonjena ho ansika ka zava-dehibe io fiesika natao mialohan'ny fankalazana ny alakamisy masina io ka nametrahany tanora fanontaniana tamin'izay mitarika ny eukaristia sy hoe manao gesta ity velany fosiny fa ivelomana an'izay ankalazana. Sara tokoa ny manamarika fa zay nataon'i Jesosy tamin'ny alakamisy masina dia misantatra sahady ary efa mampivelona ny mpianatra ny famonjena nataony sy tanteraka teo amin'ny hazo fizaliana ka izay indrindra ry kristianina havana izao fankalazana ny alakamisy masina izao de efa mampiditra asika amin'ny zoma masina ary ivelomansika ny famonjena ary mitondra antsika ao anatin'izay famonjena izay. Ny teny nambaran'i Jesosy sy nataony tamin'ny alakamisy masina dia nivelomany tamin'ny zoma masina ka mampitohy asika amin'ny sabosy masina zay fisanganako velona mitondra ilay famonjena zay ahatonga asika ho zanak'Andriamanitra ao anatin'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra olo raika asika. Ry kristianina havana, tanteraka tokoa eto ilay fampihavanana, tanteraka ilay fiombona mpitiavana zay naniranan' Jesosy avy any an-danitra ka nahatonga azy olombelona mba hahatonga asika ho zanak'Andriamanitra. Io fampihavanana io no tanteraka ny zoma masina de fambaran'izao alakamisy masina izao i Jesosy manolotra ny ainy io no mampiova tanteraka ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, ny fifandraisasika samitsika, ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Tanteraka eto lay tanjona tisika apetraka amin'izao synôda tapany faharoa fianakaviana eglizy kely miaro sy mikolokolo ny tontolo iainana. Tanteraka izany raha miroso amin'ny fahafoizana sy ny fanompona ao amin'ny fahamarinana sy ny fanaova soa anahafatsika an' Jesosy isika. Izany no dina mpitiavana sy fihavanana zay tanteraka sahady ankalazaina amin'izao alakamisy masina izao ry kristianina hava malala. Ny velomin'i Jesosy tanteraka ny zoma masina tamin'ny fanoloran'ny tenany tamin'ny lakroa ho fankatoavana n'Andriamanitra rainy ary nanolorany tena mba ao anatin'ny dina mpitiavana sy fihavanana izay ihany koa isika siraikiraiky zay mandray azy. Ry kristianina havana, tafasangako velona ary Jesosy ka isika koa de miala amin'ny fahafatesana vokatry ny fahotana mba iombona aminy ao amin'ny fiainana vaovao zay mahazanaka asika sy fiainam-baovao ankandrina fa noho i Jesosy fihavanana dia miova ny fifandraisana miverina tamin'ny naharen'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany. Izany no mahafahariana vaovao ny famonjena nentin'i Jesosy. Raha ny marina, raha mivelona marina ny paka isika izany de miova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary zay le fibebana zay, de miova ny fifandraisasika amin'ny samitsika eo anivon'ny fiarahamonina zay natao hoe fibebana zay ary miditra amin'ny fiainana ny paka ary miova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra loharanony zay fibebana izay. Ry kristianina havana, ny vaky teny ary amin'izao alakamisy masina izao de mampisantatra asika amin'ny fiainana miaraka amin'ny Kristy araky ny nanoritasika azy teo zay ankalazay isika ary oka isika ary hiditra tokoa amin'ny fankalazana. Raha ny vaky teny voalohany bokin'ny Exode ary noresahana ry kristianina havana de mampasiay ansika ny nataon'i Moizy rehefa afaka tamin'ny fanandevozana tany Ezipta ny vahoakan'i Israely anomanany ny fanafahana azy de natorony Moizy ny vahoakany tokony atao zay rehetra mametraka tamin'ny tolana ny ran'ny zanak'ondry de nahazo ny famonjena. Ary isika koa raha mandray mbatemy vokatry ny lanoloran'i Jesosy ny tenany ka nandatsahany rany zay fanakempihavanana vaovao de afaka amin'ny fanandevozan'ny fahotana ka miala tamin'ny ny vahoakan'i Israely niala tany Ezipta tamin'ny fanandevozana tany ka miroso amin'ny tany nampanantenana. Isika ihany koa zay ny ambaran'ny batemy paka fandalovana miditra amin'ny fiainam-baovao. Ny
tenin'ny Jesoa no ampisehiviny masindapoly amintsika manambara ny zay nataon'i Jesoa tamin'izao alakamisy masina zao ao amin'ny vakiteny faharoa ho indrindra masindapoly. Toy izany koa no ny efa nihinana dia hoy izy kalisy fanekena vaovao amin'ny rako ity manova izao fahaserovana isaky ny misotro ianareo. Fa isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotro amin'ity kalisy ity ianareo dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviany. Izay tokoa ny nataon'i Jesoa tamin'ny alakamisy masina ary dia ankalazaisika isaky ny Eukaristia ka izay mandray an'i Jesoa ary ry kristiana havana lay vita batimy dia miditra amin'ny fanakem-pihavanana vaovao ka miombona amin'Andriamanitra tanteraka ka zary olo raika amin'Andriamanitra, olo fianakaviam-ben'Andriamanitra, mpiray tapo amin'Andriamanitra ka lay fihavanana nentin'i Jesoa manasitrana ny efitrefitra rehetrarehetra ka i Jesoa no fihavanana manasitrana an'izao rehetra izao satria mandrodana ny rindrim-pisarahana fa zary teteza fihavanana mampifandray na ny zavaboary na isika samysika na Andriamanitra. Ry kristiana havana sy hoe manao teatra ary sika averimberina izay raha manatanteraka ny fiesika sy ny niainan'i Jesoa tamin'ny fiarahany misakafo farany tamin'ny mpianany fa no ny asany fanahy masina ho isika dia miombona tanteraka amintsika ary indrindra fa ny fankalazana ny alakamisy masina dia efa manambara lay iainan'i Jesoa ny zoma masina ka izay indrindra no ny fanehoany no dikany ny fanasana tongotra mandritra ny Eukaristia amin'izao alakamisy masina izao tahaka ny nampianariny ny evanjely antsika androany dia mifanasa tongotra isika samitsika mifanasa ny lotsika rehetra ka izay indrindra ny fibebahana ka nanjary miova ny fifandraisana io ny fiainana zay tena mavesatra tokoa io no irana amin'jaka ka mifanompo ary mifanasa tongotra avy amintsika ihany nefa araky ny fantatra sika no mahatonga azy ho mavesatra satria manjaka loatra ny fitiavatena amintsika ka mifanelikilika isika entan'ny fitiavan'i Jesoa nefa isika ka mifanompo mifanatsara izany no fiainansika izany ny fidiran'i Jesoa ao Jerosalema miditra amin'ny fiainansika izy ka isika koa miezaka manasoa zay manodidina ansika ary manasoa koa ny tontolo iainana izay tranobe iombonana ka amin'izay dia ifanaza tokoa isika ka hiala amin'ireny fiainana manapotika asika reny. Ry kristiana havana ny mahatonga ny fiainansika potika dia isika mifanarasy sy mitady zay esoa ny hafa isika sy mitady ny soa iombonana isika toy izay ifanasa tongotra sy ifanasoa isika dia mifanarasy mifanapotika noho ny fitiavatena noho ny fialonana mifiasaranam-belatsia araky ny tenyny fanomezasika teny amin'ny La Montagne dia ezaka isika anao ny marina ampanjaka ny fahamarinana tahaka ny masindray Josefa lehilahy tia vavaka marina miasa ho isika ary tena ampisehivisika izany tamin'ny fankalazana ihany koa ny fitopolo dimy amby ny nanokafana ny institution Saint Joseph zay toeram-panabeazana asika ary maro no nanovo ny fanabeazana araky ny témoignage tamin'iny fotoana fanokafana an'io jobilio sy iova tokoa ny fiainansika ry kristiana havana raha sy mivelona ny marina isika ary ny afatarana fa mivelona ny marina isika dia isika mifanasoa sy mifampisimina ary io no nalalintsika tamin'ny fizanonana fahatelo ary dia mampiditra sika amin'izao fizanonana faefatra zao mandray atanana io ny lalana mitondra amin'ny fampandrosoana marina dia ny fampandrosoana ny olona manontolo sy ny olon-drehetra ary izany no paka hitondra faliana sy fiadanana ary an-tena isika ho vokatry nyreo tikonandoha-pirenena ho vokatry nyzao fanatanterahasika ny synode izao
raha mankalaza nyizao alakamisy masina izao ary sika ry kristianina havana dia oka avelasika hiditra amin'ny fiainansika tokoa ary Jesoa ho mpiarabelona amintsika tokoa i Jesoa izy ilay mpampianatra kanefa nanaiky nanasa ny tongotra ny mpianatra mba hahasoa sy hasara ary anome ohatra velona ho ansika aoka ary isika ihany koa mba samy hovonina ifanasoa ifanasara ka hiala amin'ireny fomba sy mety ireny dia ny fitiavatena ny fialonana izay anapotehana ny hafa ry Jesoa tompo nanome ohatra velona ho anay ianao ilay mpampianatra nanaiky nanasa ny tongotra ny mpianatra ao izany koa no ny lalana hitondra anay amin'ny famonjena tianay ho soa ho sara ny fiainanay ka oka ho vonina ifanasa tongotra izahay hitady izay hasoa ny hafa ampio ary izahay ry Jesoa zokonay ampianaro izahay mba hifanasoa masiny marireny eo miara-dalana aminay amin'izao atelona masina izao ko eo apototry ny azo fizaliana miaraka aminao ane izahay igoga ny famonjena masinday Josefa ray mpiaron'ny eglizy eran-tany ankininay aminao ny ezaka ataon'ny fianakaviana eglizy kely mba samy hivelona ny marina ifanasoa ifampisimina hikasaka ny soembonana ka izany no paka fiadanana sy hafaliana ho an'ny rehetra aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi tout seul.